Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny firenena rehetra izay mandray anjara ao anatin'ilay fivoriam-ben'ny tontolo iainana dia manana anjara lehibe ao anatin'ny fiarovana izay tontolo iainana izay. Ny fivoriana moa zany dia mahakasika ny fiovaovan'ny toetrandro ary tao a Paris no natao ity fivoriana ity isanandray anjara tao anatin'izany Madagasikara. Nosoritana tao anatin'ilay fivoriana zany fa dia na firenena-dehibe io na ny firenena madinika dia samy mizaka ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro avokoa. Asany tonga saina ireo mpivory teto Paris nahitana ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana epolo eo eo ary ireo fikambanana maro samihafa fa samy manana andraikitra amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ireo firenena-dehibe izay mampiasa ireo fitaovam-pampandrosoana miteraka ny antony gaz à effet de serre manimba ny sosina ozone ka dia mitarika amin'ny fikorontanana ny toetrandro sy ireo loza voajanahary mahery vaika ary ny fiakaran'ny hafanan'ny tany sy ny sisa no anisan'ny tonga saina tamin'izany. Izay no nivoatra tamin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena momba ny fiovaovan'ny toetrandro omaly tao Paris. Tsy ireo firenena-dehibe ihany anefa no mizaka ny vokan'ny fiovaovan'ny toetrandro fa miara-mizaka ny mafy ihany koa ny firenena madinika mafimafy kokoa ny fiantraikan'izany amin'izy ireo no ny tsy fampiny ny enti-manana amin'ny fiatrehana izany. Mandray anjara feno amin'ity fihaonana tampin'ity Madagasikara ary ny filoha Rajonary Mapiana no mitarika ny délégation malagasy amin'izany. Misy fanamby ara-bolo zany zay tsy maintsy hatrehany rehetrarehetra, misy fanamby ara-teknôlôjia ao, misy fanamby ihany koa zay ngeza be atanteraka an'izay dia ny hoe tsy maintsy tafiditra ny firenena tsirairay ao anatin'ny politika ampapandrosoany amin'izao fotoana izao ny lafin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Zay le hoe dimension climatique tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny politique publique. Ka isika moa dia efa nilaza hoe nenay efa tafiditra ao efa manana paikady national isika momba an'izany dia efa misy ireo endrika maro samihafa entsika matateraka an'izany ao amin'ny firenetsika. Hitanareo tsara reny le efa asa nataontsika ireny tao anatin'ny herintaona zao dia efa milohan'izay ary fa tao anatin'ny herintaona dia efa fantatra fa efa mosy tanteraka ao amin'ireo angovo azo avaozana avy amin'ny alalan'ny rendraontsika. Marina fa anisan'ny firenena hiaran'ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara ary miandrandra ny fandraisana andraikitry ny firenena lehibe amin'ny ady atao amin'izany. Marina fa nanamafy ny sekretera jeneraly ny firenena mikamana fa tokony hatrany amin'ny $100 miliara isan-taona ny fanampiana ara-bola hoentin'ireo firenena matanjaka hanampiana amin'izany ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izany.